Alohan'ny hanomboana dia manasanao mba hiditra ho abonné ary manasanao koa mba hanisy j'aime kely eo am-pihainoana an'ity vidéo ity. Mino finaritra ary. Antananarivo, taona 2024 ny tantarantsika manomboka. Misy tovolahy izay antsoina hoe Hery, izay anisan'ny mbola tena tanora. Lavalava izy, somary kelikely maso ary petakorona. Manify kely amin'ny olony ary somary mivoaka kely izay fijorony. Efa afaka baka soma tsara moa izy ary navita taona vitsivitsy teny Ankatso. Ary nanomboka niasa tamin'ireny orinasa vahiny izay antsoin'ny olona hoe call center ireny. Tanora daholo ny olona ao amin'ny orinasa ary manararoatra an'izany fatahan'rano izany. Hita taratra izany amin'ny fomba fiainan'ny ankizy miasa ao. Hery nefa dia tsy mba tahaka an'izany fa karazan'olona mangingina sy lazain'ny olona miaviny ireny. Kanefa tsy miaviny izy fa tsy hitany fotsiny izay lazaina. Tia fahanginana ary tsy dia be teny. Matetika izy dia adalain'ny ankizy foana amin'izany toetran'izany. Anisan'ny tian'ny ankizy mpiara-miasa koa moa no manao fety ary matetika isaky ny zoma mandeha amin'ireny toeram-pandihizana ireny. Fampitaritarika mihitsy moa ny ankizy satria mbola tanora ka izany ny revan'ny tanora eto arivo e. Hery dia nisy fotoana tena nandeha nefa rehefa matetika loatra dia tsy nandeha intsony izy. I Germain mba anisan'ny tena namany ary tena tia fety be i Germain. Ao anatin'izany koa ny revy. Mitarika azy foana fa lasa tsy nandeha intsony Hery noho ny fahitany fa mitabataba loatra ny mozika any amin'ireny toeram-pandihizana ireny. Nanana eritreritra Hery hoe mialehibe ve izy dia lasa tsy mazaka an'ilay feo sa hoe leo an'ilay tabataba tsotro izao. Rehefa maka rivotra kely iny ny ankizy dia tena miresaka ary dia maka leo an'ny Hery koa izany. Ka leo mitokana kely sady mihinana amin'ny mofony raha mifoka sigara ny fanaon'ny ankizy matetika. Any anaty taxi be, eny an-dalana, eny an-tsena, maka leo an'ny Hery daholo izany tabataba rehetra izany. Ka izany anisan'ny nodiny aingana. Izy moa efa mipetra-drery raha teo, trano akaikina tanim-bary izay ny tranony ary mangingina manodidina eo. Anisan'ny tiany Hery indrindra izany miditra ao an-trano dia tsy maheno feo maro fa izy irery sy ny feo fieritreretany. Dia tahaka izany foana ny fiainany, mandafy arahana hiaraka amin'ny maro ary maika hody. Indray andro rehefa miposaka tsara iny masoandro dia tsy niasa Hery tamin'io andro io kanefa tsy maintsy nandeha niantsena. Anisan'ny mahakamo azy koa mandeha miantsena noho ireo tabataba mpivarotra sy mpividy kanefa tsy maintsy miantsena izy satria tsy misy hohaniny. Ka dia lasa izy nakany an-tsena teny Analakely fa teny misy ny zavatra ilainy rehetra. Rehefa hody izy dia nandeha tongotra ary nandeha tamin'ny lalana mangingina fa maro loatra ireo tabataba raha manaraka lalana tsotra. Rehefa nandalo elakelan-trano iray nefa izy dia tsapany fa tena mangina loatra ilay toerana. Tsy natahotra mihitsy izy fa nifanohitra amin'izany ary. Faly sady nahazo toky izy ka dia nijanona kely teo amin'ny elakelan-trano io. Izany ka fahanginana hoy izy tao an-tsainy. Vao lasa nefa izay eritrerana izay dia injay fa misy feon-dakilasy mpiangonana maneno. Ting ting ting. Rombotra ny tarehan'ny Hery raha naheno an'ilay izy ka lasa izy nandeha nodiaingana mba hahitana fahanginana indray. Rehefa tonga tao an-trano izy dia nahazo toky indray fa nahita fahanginana ho azy irery. Napetrany ny entana dia nitsilany kely teo am-pandriana izy. Vao nitsilany nefa izy dia naheno an'ilay feo an'ilay lakilasy indray. Tsy hoe nisy lakilasy naneno fa ohatrany hoe miverina ao an-tsainy foana ilay feo an'ilay lakilasy. Niaina mafy izy ary niteny tamin'ny tenany hoe mafy alahy. Fa ela ary velona mitabataba ny ankizy any ampiasana ka izay lakilasy kely ve? Hoy izy sady nitsangana. Nandefa fahita lavitra izy ary nataony somary moramora fa izany moa mahazatra azy. Vao mipetraka vetivety teo nefa izy dia nisy feo somary be feo no mikasoka ilay feo niteny hoe mbola tia toritory za. Gagy Hery ary niainy tsara. Niainy koa izy sao ilay olona tao anatin'ilay fahita lavitra no miteny an'izany. Tsy niteny izy fa nitoditodika ary dia miverina nijery ilay fahita lavitra. Nampiny mafimafy kely ilay feo an'ilay izy. Taovy moramora io e! Hoy indray ilay feo. Fa izy izany e! Hoy Hery niteny sady natahotra. Zao ihany, hoy ilay feo. Misy matotonga ato. Hoy Hery sady nitsangana. Izao ialahy ihany. Ato anatin'lahy. Nieritreritra Hery fa reraka ary dia miverina natory teo amin'ilay fandriana.
tsara ery zany eto ambony fandreny izany hoy ilay feo. Fa oviana zao ialany tondra sipa farany teto hoy ny fisangisangan'ilay feo. Fa izy ianao e hoy Hery sady natahotra. Izao ny feo fieritreretanao. Tsisy an'izany hoy Hery tany an-tsainy tany sady niteny mora. Misy zaka hoy indray ilay feo. Zahay ny foronina niaraka taminareo ihany. Misy feo fieritreretana tsara dia misy feo fieritreretana ratsy. Ohatra tsy hoe ratsy moa zany fa mahafinaritra ny filazako azy hoy ilay feo sady miresaka amin'ny Hery. Efa ela be ny tadiavany lahy fa hito hito hoy ilay feo tamin'ny Hery ihany. Tsy nitady anao zany a. Fahanginana tadiavany lahy io dia izao mila azy. Izao ahita ny latsara ary izao rery ny afaka miteny fa ilay ray iny tsy afaka miteny fa maty ny fahanginana satria lahy tsy mba misy namana. Tena namana mamelona azy hoy ilay feo. Lasa dia lasa ny sain'ny Hery hoe ahoana ary zany. Nanamboatra ny saina izy fa tsy misy an'izany feo fieritreretana manoranao an'izay tokony ataonao izany fa isika ihany ny afaka mifidy hoy Hery tany an-tsainy tany. Fanomezana izany fahafahana mifidy izany dia teo dia rendrika teo ambony fandriana teo Hery. Rehefa mifoha izy amin'ny maraina dia nanao fanaon'ny olona isan'andro makany amin'ny trano fidiovana ary nanasa tarehy teo alohan'ny fitaratra. Niverina indray ilay feo. Manao any alahy hoy ilay feo sady miteny mora. Fa inona foana ny anao e hoy Hery sady natahotra. Izao anie namany lahy. Inona ny tiany lahy ataontsika fa vitantsika daholo. Raha tiany lahy ho zaka ary ilay sipa ao ampiasana iny zakatsika iny. Vao tapitra izay teny izay dia tany ampiasana indray Hery vao natsiaro tena. Ary efa nanao ny asany izy. Hoay fa tonga ty sahady aho nefa tsy misy tadidiko akory hoe mivoaka ny trano sady nakabusy hoy Hery tany an-tsainy tany sady gagagaga. Ka alama fotsiny lahy e. Efa niteneniko lahy alamiko daholo ny rehetra hoy ilay feo izay Hery ihany no naheno azy. Vao tapitra izay dia iny Germain nanatona teo amin'ny Hery sady niteny hoe enjana kosa lesy lahy fa tena vita ny lava lesy ny teny antiako hoe hiaraka isakafo nareo raha riva. Miaraka mitsikitsiky ery Germain teny an'izany. Angaly ty hoy Hery sady gagagaga. Milay be zahay hoy indray ilay feo tao an'eritreritra Hery. Milay ho ahy lahy fa mody fanina hoy Germain sady mimemeny lasa namonjy ny toerana nisy azy. Vao naino an'izay Hery dia nanomboka faly sahirana izany. Faly izy satria efa ela ny nanindriny antiako kanefa tsy mba nijery antiako akory izy. Tsy indrindaona izy hoe inona izany ny ataony rehefa miravaka tena hiaraka amin'ny marina tiako dia ho aiza sy ny sisa sy ny sisa. Entintsika any amin'ny toerana mangingina izy tahaka n'ilay tiantsika ihany lesy hoy ilay feo mandrisika ny Hery. Nanomboka ny eritreritra Hery fa tena nanampy azy ilay feo amin'ny fieritreretany ary tena mety ilainy foana raha tahaka an'izany ny vitany. Eniko anie ny eritreritra lahy e sady mime ilay feo. Jereo anie ilay tiako hoe tsara molotra ery. Ny masony tena tonga dia mampitebe hoy ilay feo sady nitrerona kely tao an-tsainy Hery. Aza ratsy saina fa miaraka misakafo amin'ny fotsiny sika. Tsy tia ny sipa izany hoe vao mihaona dia zavatra ohatr'izany ny tanjona hoy Hery sady miteny mora. Ka mba mandeha fotsiny anie ny eritreritra e. Hoy ihany ilay feo mamoaka ny sain-dratsiny. Dia tonga tokoa ary mifiravana ka ny andro soamantsara ny Hery tiako izay nagaga ny Hery foana izany satria tiako dia tsy mba nijery azy mihitsy hatramin'izay mifankaralany zareo izay. Raha miresaka ary tiako dia teny kely fotsiny dia lasa. Rehefa niresaka teo izy roa dia mifanaraka fa ho any amin'ny toerana fisakafoanana iray izay mangina any akaikin'ny misy ny tranony tiako. Dia roa soary ny dia nandeha nakabusy ka dia tonga tao amin'ilay toerana. Inona no haninao hoy Hery sady menamenatra. Aza menatra ho ahy lahy hoy ilay feo tao an-tsainy. Lasopy fotsiny angambany fa tsy tena nona be izany hozy tiako niaraka tamin'ilay feo keliny. Ndroa soary ny fisakafoanana rehefa niandry elaela teo sady niresaka izy ireo momba ny fiainana, ny asa sy ny zavatra mahaliana ny tanora rehetra. Rehefa lamo ny sakafo dia niomakomana ny ody izy ireo. Faly Hery fa tena lamina ny fiarahana tamin'tiako na dia noeritreretiny fa vehivavy tsy fanao ianao itiako satria nialaza tao ampiasana foana taloha fa tia vola be tiako ary mivary tena indraindray sy tia mirevy loatra.
kanefa androany dia hitany fa tena vehivavy tsotra sy mateo tiako. Talohan'ny saraka izy ireo dia niteny tampoka itiako hoe efa misaraka eto ny lalantsika fa omeo amin'izay ilay izy. Ilay izy inona moa izany? Hoy Hery sady gagagaga. Ilay vola mifanarahantsika hoe raha manaiky niaraka isakafo aminao dia omenao vola. Hoy itiako sady mivandravandra ny Hery. Teo dia mimela feo tao an'eritreritry Hery sady niteny hoe mako rely leo, misy vola anatin'ny paosiny lahy aorianao, omeo azy ihany. Nalahelo mafy Hery raha nafantatra fa kay resaka vola nanaovany tiako an'ireny rehetra ireny androany. Ny resaka rehetra dia noho ny fitiavany tiako vola. Nresahan'ilay feo azy tamin'ny Hery tsy nahatsiaro tena. Tsy niteny betsaka intsony Hery fa nomeny ilay vola izay nagagazany natao azy fa maika isaraka tamin'itiako izy dia tsy noeritreretiny be izy izany. Nomeny ilay vola sady niteny izy hoe dia resaka vola daholo izany nanekenao ireny. Ka ianao ihany niteny atao voatra ny normal ny zavatra ataontsika rehefa mirava dia nilalaoviko ilay izy. Hoy itiako sady nanisa ilay vola. Ny vola no izatra ny fiainana lesy Hery aza raisina po be, mila vola za. Dia lasa tiako ary tsy nitodika nijerany Hery akory izy voalazo n'ilay vola. Mako relona ho ahy iny. Hoy ilay feo. Fa inona ny tanjonao anaovanao an'izany? Hoy Hery niteny tamin'ilay feo. Aneoko an'lahy fa ny olona dia ratsy saina daholo ary tsy mahalala fa tsy ny tenany. Izao ihany no ilain'ny lahy, izao sy ny fahanginana dia ampy. Nody Hery ka natory fa natsary voafetaka izy tamin'ny nataony tiako ary tamin'ny nataon'ilay feo koa satria samy namitaka azy ireo. Nanofy ratsy Hery ny alina io izay nofy misy rà izay nampieritreritra azy rehefa mifoha izy. Noraisiny tahaka ny nofy rehetra moa izany ka tonga tany ampiasana izy dia gaga fa niforivory ny ankizy fa tsy niasa. Hery izay efa nihevitra fa tara. Fa misy inona ity? Hoy Hery nanontany an'i Germain. Maty nisy namono tao an-trano hono lesy tiako e. Hoy Germain sady niteny mora. Fa taizy lisa no maly. Sa ve? Hoy Hery sady gagagaga. Niara ny sakafo izay dia nisaraka fa izy nody. Araka ny voalazan'ny dokotera manko dia maty nisy nanan-kenda izy ary nisy nandidy tamin'ny antso tao amin'ny lamosiny. Hoy Germain. Teo dia miverina tamin'ilay nofiny sain'ny Hery hoe sao izy ary no nanao an'izany. Nena fatany. Hoy ilay feo niteny tamin'ny Hery. Makorelona loatra. Ty volaka. Aizao ny tsy hamony ainy. Fa sao ianao no namono azy? Hoy Hery niteny moramora tamin'ilay feo. Tsy izao izany fa olona marobe hivarotan'ireo ve dia izany lazainy lafa namono azy? Hoy ilay feo sady mime. Tapaka moa ny hevitra tao ampiasana fa tsy misy miasa aloha fa mody daholo ary miandry ny fanadidin'ny polisy mba hampilamina ny toetra rà. Nanomboka natahotra Hery ary mailomailo tamin'ny zava-bitany'ity feo tao an-tsainy ity. Feo ny fieritreretana ratsy araka ny filazany azy. Nakaiza ilay tsara izany? Ilay ratsy ve izany nitady izay ampijaly azy mihitsy? Rehefa tonga tao an-trano izy dia niteny indray ilay feo. Tsara ery izany ndery atao an-trano izany. Any izay tiako mitady volany amin'ny afo be. Hoy ilay feo. Nanao fome tena ratsy fanahy. Fa tena tsitsika ve ny namono azy? Hoy Hery. Ary ianao ndany amin'izay mandeha any fa tsy mila anao aho. Maro ny zavatra tsy tadidiko noho ny fampijaliana nataonao. Inona ny tanjonao ny ampijaly ahy? Hoy Hery sady malahelo. Fa manino ny lahy? Nangala-bola ho an'ny lahy anie zahay. Ampirevenany tiako. Matoa nisy zavatra tsy tadidin'ny lahy. Ndany ianao mandeha fotsiny e. Hoy Hery resy lahatra fa tsy mila nyty farany ity intsony. Andeha atory aho. Ary rehefa mifoha dia tsy laiko maheno anao ato an'eritreritro ato intsony aho. Hoy Hery tamin'ilay feo. Tena tory izy na dia atoandro ary ny andro. Tsy mifoha Hery raha tsy hariva ny andro ary ny hainohaino an'ilay feo izy ka dia tsy niteny intsony ty farany. Izy andeha hanasa tarehy teo amin'ny fitaratra iny nefa dia nahita azy teo amin'ny fitaratra dia niteny indray ilay feo hoe tsy averako ialahy raha tsy maty raha tsy mila ahy. Ka nanaraka an'izay dia nisy antsy teo akaikin'ny Hery ary nisy Hery nanosika azy haka n'ity antsy ary nandida ny tendany tamin'izany. Roa andro teo aoriana dia hita ny fatin'ny Hery ary dia mivoaka gazety fa Hery no namono ny tiako noho ny fahadisom-panantenana. Ka dia namono tena izy avy eo rehefa nanenina nanao an'izay famonoan'olona izay.